Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Misy zazateraka ho antsika ka zazalahy nomenantsika napetraka eo antsorony ny fanjakana ary hantsoina hoe mpitondra ilay hafatra lehibe izy. Isaïe 5. Agnatin'ny afaliagna sy firavoravoagna tokoa no entinay miarahaba atsika eo ve jiaby tsy ankanava fa tratrany izao Noely masina izao. Isaoranay ianareo zay mpagnaraka tsy tapaka ny radio Fagniry izay radio natao hampitambatra ho atsika ologno raiky sy natao hagnitaragna ny vaovao mafaly ny Kristy. Ny eglizy iniany manolotro ny lohahevitry lehibe amintsika dia ny hoe miantso atsika mba ho ray tampo aminy zanak'Andriamanitra. Arak'izany ary ndeha ho tandrignesantsika ny fampianaragna sy toroteny arosy ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson ry amandraintsika amin'ny alalany ireo vakiteny masina arosy ny eglizy amintsika iniany. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, bokyny Isaïe mpaminainy. Endre izany atsarany tongotro ilay iraka inany tendrombohitra izay mitory ny vaovao mafaly dia ny fiadanana, ilay manambara ny fahasambarana, ilay mitory ny famonjena, ilay milaza amin'ny Siona hoe manjaka ny Andriamanitrao. Ny feon'ny mpitilinao manandrapeo izy ireo miara-mioby ankafaliana satria hitany maso ny fiverenan'ny Tompo ao Siona. Miaraha mioby ankafaliana ry Jerosalema rava fa ny Tompo efa nampionina ny vahoakany sy efa nanavotra ny Jerosalema. Nasehon'ny Tompo ny sandry ny fahamarinana iariary eo maso ny firenena rehetra ary ny farany tany rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra.
hatrany aparavazan-tany vavolombeloko omeko ny any fanahy anareo vavolombeloko hatrany aparavazan-tany vavolombeloko irao antsavao ny tompo fa mahagaga ny zava-bitany fa ny tanany no namonjy nanampy azy ny herin-jandriny ka dia hitany firenena ny famonjena mampamarinany vazarovy ry Israely ilay fitiavany tsy mivadika kitopokane ny ranomasina sy ny poniny ka iteakane ny ony itotorepikako ny vohitra fa hijena ny tompo tamy tsara ny olona tsy akanavaka ary tsara ny firenena ampamarinana sy aradrariny omeko ny hery ny fanahy anareo vavolombeloko hatrany aparavazan-tany vavolombeloko omeko ny hery ny fanahy anareo vavolombeloko hatrany aparavazan-tany Vaky teny masina faharoa taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. Fahiny tamin'ny fotoana sy ny fomba samihafa dia efa niteny tamin'ny razantsika Andriamanitra tamin'ny vavan'ny mpaminany. Fa amin'izao andro farany izao kosa indray dia tamin'ny zanany no nitenenany tamintsika dia ilay nitendreny ho mpandova ny zavatra rehetra sy nahareny an'izao tontolo izao. Io zanany io izay famirapiratany voninahiny sy mariky ny tenany ary manohana ny zavatra rehetra amin'ny heriny teniny dia mipetraka eo ankavanan'ny fiandrianany masina any amin'ny avondrindra. No ny avy nanao ny fanadiovana ny fahotantsika ka natao ambony anjely arakaraka ny fambonian'ny anarana nolovana fa tsy tahaka ny azy ireo. Fa anjely iza no mba nilazan'Andriamanitra hoe zanako ianao izaho no niteraka anao androany sy ny hoe izaho no rainy ary izy no ho zanako ary rehefa mampiditra ny lahy matoa aty ambonin'ny tany indray izy dia manao hoe aoka hitsaoka azy ny anjelin'Andriamanitra rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo hisaorana ny Andriamanitra. Hallelujah.
Ombatsika mianakavy any Tompo, ho tanteraka tokoa any izany. Evanjely masina nisoratany Masindajoany, voninahitra neo anao ry Tompo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ny teny. Tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy, tsy nisy ary zavatra rehetra. Tao aminy ny fiainana, ary ny fiainana no fahazavan'ny olo, ary mamirapiratra amin'ny maizina ny fahazavana, fa tsy nandray azy ny maizina. Nisy lehilahy anankiray nirahin'Andriamanitra, i Joany no agnarany. Tonga ho vavolombelogno agnambara ny fahazavana izy, mba inoan'ny olona rehetra no ny teniny. Tsy izy anefa ny fahazavana, fa tonga ho vavolombelogno magnambara ny fahazavana fotsiny izy. Fa ny teny ihany no tena fahazavana, izay magnazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao, nefa tsy nahalala azy izao tontolo izao. Tonga teo amin'ny ologno izy, fa ny ologna tsy nandray azy. Fa izay rehetra mandray azy, dia nomeny fahazoana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny agnarany, ka tsy manateraka ny ra na sitrapony nofo, fa sitrapony olona ireo, fa nateraka avy amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo, ka nona tety amintsika. Ary nibanjina ny voninahitra izay, dia ny voninahitra tahaka izay zakenjanaka laitokana avy amin'ny iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana izy. Nanambara azy Joany, ka niantso nagnano hoe, izy ilay nolazaiko hoe, ilay avy ao aoriako, dia efa tonga eto anoloako, satria talohako izy. Ary aza amin'ny fahafenoana, no naresantsika rehetra fahasoavaka miampy fahasoavana, satria ny lalàna moa nomena tamin'ny alalan'i Moizy, fa ny fahasoavana sy fahamarinana kosa dia avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy dia nisy nahita n'Andriamanitra naoviagna, fa ny zanaka tokony izay eo anatin'iray ihany no magnambara azy. Izany ary ny teny ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Kristianina ava malala
na dia efa natao tamin'ny fomba manetriketrika ny fiarabana sy firarisoa tamin'ny alina melohan'ny noely dia ankafaliana ankaravona no amaherenana ny firarisoa sy ny fiarabana eto indray tahaka ny fary lavavany tokoa manko ny firarisoa fa indrindra amin'izao fankalazana manetriketrika ny noely zao ary hafaliana no amerenana azy amintsika olo raika jiaby. Bonne sainte fête de Noël antsika jiaby. Enganeo noely hitondra fiadanana tanteraka izao noely 2024 zao. Tanteraka eo anivon'ny fiainansika izany fiadanana noely zany raha manome voninahitra n'Andriamanitra ny fiainantsika manontolo. Noely miavaka ty noely 2024 ty satria noely voavy netrehatsika ny sonody tapany voalohany ary miditra amin'ny tapany faharoasika dia ny fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana. Raha ny marina raha tanteraka izany dia miverina amin'ny vokasiontsika olombelona hatramin'ny voalohanytsika ary zay raha temono ny noely Andriamanitra eton'olosika tahaka n'izy tao amin'ny sany Edeny ary zay no tanjony izao sinody tapany faharoa zao ahatonga ny fahaizantsika mikarakara sy mikolokolo ary miaro ny zavaboary. Araka ny fantatsika amin'ny vakiteny faharoa taratasiny Hebrio dia efa ela tokoa isika olombelona no naniry sy nangetaheta mba hiova ny fiainantsika. Milaza miara-mahita tokoa isika fa sy zarizary ny fiainantsika rehefa lavitra n'Andriamanitra. Mangetaheta anakatra n'Andriamanitra nefa isika amin'ny fomba maro isan-karazany nefa indrisy sy misy zavatra manjary ataosika. Samy masapa kosa fa miova izany fiainana izany raha ilay nahary no eo anivon'ny fiainantsika. Fantatr'Andriamanitra izany etaetam-posika izany rehefa nanota isika ka nanome lamosina nanome tehezana azy tao amin'ny sany Edeny. Aisika ny nataon'ny Adama sy Eva, ny afona, ny hery, famindrapo Andriamanitra ka sy mijanona izy fa nitady antsika. Tsy nijery ny mahampanota antsika Andriamanitra fa be famindrapo tokoa izy ray raha teo izy ka naneraka ny zanany ho tonga nofo sy toetra eto anivosika satria fantany fa sy afaka mamonjy tena samy resitsika. Sara ho sapasika zany ry kristianina ava malala amin'izao famaranana ny taona zao, amin'izao fankalazana ny noely zao, amin'izao sika miditra amin'ny taom-baovao zao ary ao anatin'izao fanatanterantsika ny sinody tapany faharoa izay etrehantsika izao. Sy afaka mamonjy tena tokoa isika na inona aisika na inona ataosika na manao akory ny fahaizasika sy angofosika. Izany hoe ahazo ny tena fiadana, ahazo ny tena sambarana, lay sambarana avy amin'ilay Emmanuel Andriamanitra eto amintsika isika raha izy no asaisika miditra amin'ny fiainansika satria izy no any sambarana marina ary izy no any tena famonjena izay mitondra amin'izay asambarana izay, mitondra amin'ny fiadana izay afaka manome aina sy fiainana. Sy vitany angofosika sy ny fahaizasika zany fa Andriamanitra ray be fitiavana sy be famindrapo no nanolotra ho ansika ny famonjena. Izany no antratery taratasiny Hebrio na dia teo ireo mpaminany, ireo razasika izay somamsamy ny fahafantarany an'izay zavatra nyresantsika zay sy nazava taminy fa rehefa naniraka ny zanan'Andriamanitra dia Jesosy eto anivosika dia izy no manambara izany amintsika. Ambarany vakiteny voalohany bokin'i Isaia mpaminany fa hita ny famonjena ny vazatany rehetra. Izany no ankalazaisika amin'izao noely zao tanteraka tokoa ny famonjena ao amin'ny Jesosy ho an'ny olona rehetra, ho an'ny firenena rehetra ary faly sy ravo mioby ny famonjena izany isika satria nampionono n'Andriamanitra ny fianakaviam-beny ary nanavitra ny Jerosalema sy ilay hoe tanàna Jerosalema fotsiny nolazaina eto, ilay tanàna ny fiadana fa izao tontolo izao Jerosalema rehefa mandray an'Andriamanitra ka zary izao tontolo izao izay tanàna feno fiadanana, tanàna ny fiadana satria hatramin'ny faravazatany rehetra no ahitany famonjen'Andriamanitra ho Isaia mpaminany. Araka nefa naverimberina tamintsika miankina be dehibe amintsika izany famonjena izany ary mbola nitraterin'ny evanjely nosoratany Mason-Dazoany izay mamitona ny tena dikan'ny famonjena izay niezahantsika no hazavaina teo sy ny fomba andresana azy. Namirapiratra tokoa ny fahazavana ary natao anilo ny olon-drehetra kanefa indrisy nisy olona izay sy nandray azy dia sy afaka miombona ao amin'ny Jesosy satria nanilikilikan'i Jesosy. Izao tontolo izao nanilikilikan'i Jesosy sy izao tontolo izao zany ny rasy fa ny miaina
tena araka izao tontolo izao ny demony sy matanty ny fahazavany nentin'ny Kristy na dia nahary an'izao tontolo izao azy izy na dia nisy nanoro lalana tahaka ny Joany mpanoro lalana nilaza fa izy lay tena naharinan'izao tontolo izao tonga eto anivosika fa isika sy nahay nandray azy izany hoe sy mino fa avy amin'ny Jesosy ny famozeny fa nanaraka ny rasy ka dia hitasika ny vokatra ny sinaizasika nandray an'i Jesosy hitasika ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro ankehitriny no nitraketraka sika olombelona amin'ny teviala sy ny doro-tanety araky ny averimberisika matetika izay mandoro tanety sy hoe mandoro tanindrazana fotsiny fa mamono taranaka ary izay mamboly kakazo manome aina potika sy mikorontana izao rehetra izao noho izay hitraketraka sika olombelona zay araky ny voalaza sika potika ny tontolo mpiainantsika potika ny tontolo iainansika potika ny tontolo mpinoana ho an'izay nandray an'i Jesosy kosa nefa dia nahazo ny fahazavana ka tonga zanak'Andriamanitra mahazo fahasoavana amin'ny fahasoavana ho masondazoany ao amin'ny evanjely ary dia ho feno izany fahasoavana zany marina sy mandeha ho azy ny fiaina ary mety misy aza sedra mafy sy fahoriana saingy sy ny sedra sy ny fahoriana no manana ny teny farany fa ny famonjena nentin'i Kristy izany rehetra zany no mahatonga antsika manatanteraka izao sinôda izao mba hay andray an'i Jesosy amin'ny fiainana ka olon-dehibe amin'ny finoantsika ka na dia atopatopany rivo maherin'izao tontolo izao azy sika dia hivahatra sara amin'i Jesosy ka ho eglizy miara-dalana eglizy olona velona miombona mandray an-tanana ka iraina ho tabernakla velona ararotsika ary izao sinôda tapany faharoa izao anavozasika ny fifandraisana amin'ny tontolo iaina na vita batemy ianao na sy vita batemy mba hiara-ndinika izany rehetra zany miainga amin'ny zavamisy sy famantarana eo amin'ny fiainana signe de temps araky ny linéamenta zay any ampelantanantsika ankehitriny anasana antsika rehetra na vita batemy na sy vita batemy na kristianina na sy kristianina fa tena loza no vokadrasin'ity fiovana toetrano ity ka raha sy miova isika raha sisy zay fiova mipenitra mahery vaika eo amintsika zay dia ho sahirana isika raha misy fandrina amin'izao fankalazana noely zao ary ka hitalaona ny famondrapon'Andriamanitra sy ny fisilovany fanahy masina dia mba nokafasika ny fosika ka hitoetra ao amin'Andriamanitra isika ary sy ny fosika ihany fa ny fianakaviasika ny fiarahamonina sika aoka ny metoerana n'Andriamanitra sika manome toerana n'Andriamanitra isika raha manao ny marina satria ilay zanak'Andriamanitra eo anivosika dia ilay marina no anarana manaiky azy sika raha miaina ampitiava ka ny fahafoizana no mampibaribary an'izany mahafohy ny fotoana amin'ny fanompona ny hafa satria no arian'Andriamanitra hitovy endrika aminy ireo manodidina atsika ka ny fahafoizana no mampibaribary ny tena fitiava matetika isika no manontany hoe ahoana ary ao anatin'izany rehetra zany no hivelomana ny finoana io no matetika avaly amintsika ny fahafoizana no endrika iainana ny finoana raha mahafoy ianao eo anivon'ny fikambana eo anivon'ny vomiera mandray an-tanana amin'ny lafiny rehetra ary sy entina hipoerapoera sy ho entina hirerehana fa ho entina kosa hanambarahana fa manompo izany no Andriamanitra eo anivosika ampanetretena no amin'ny tanany adidy rehetra ataosika satria izay Jesosy izay nanana mitoetra mahandriamanitra azy nefa nataony tsinontsinona izany ka nanaiko farany ambany izy manambara ny finoana iainantsika izany ka zary fahazavana isika ary zary Kristy mpiarabelona amin'ny hafa zary asina isika eo amin'ny mpiarabelona izany no antsoin'Andriamanitra ansika ny mahafoy dia sy misaraka amin'ny fanompona araky ny averimberisika teo mifanaraka sara amin'izao sinôda tapany faharoa izany satria ny fiarovana ny tontolo iainana tena mila fahafoizana tokoa satria tena fanorenana no ataosika satria tena robaka ny tranobe iombonana engany izao fankalazana noely izao anome aim-baovao ansika ka ampirofo ansika amin'ny lalindalina koa amin'ny maha-génération mpanorona asika izany no antombian'i Jesosy teto tany fanorenana vaovao fahariana vaovao ka amin'izao noely izao dia anorina ny fiainantsika izy ka ho zava-boary vaovao aminy isika ka ho lavitra an'ireny doro-tanety sy ireny teviala ireny fa anorina fifandraisana vaovao amin'ny zava-boary ny dikany noely dia fanorenana miaraka amin'Andriamanitra ary izay fanorenana izay dia ataosika miaraka koa anorina eglizy tranon'Andriamanitra fianakavian'Andriamanitra ka zary eglizy olona velona tokoa isika ka asehosika amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro
ny maha génération mpanorona asika, manorona ny tranobe iombona, manorona frately toto olo raika asika ziaby, satria mahafoy manoka mifampisingina mifanasoa mikasaka mandrakariva ny soa iombona ao anatin'ny fahamarina sy fampazakana ny fihavanana tena kristianina sy tena malagasy. Ry Jesosy Kristy Tompo, mitodika aminao zahay, enao ny fahazavana mitondra hafaliana sy fiadanana anay. Engany ho tahaka anao tokoa izahay, ahay anokatra ny fonay ka anjaka tokoa ny famindrapo sy ny famelan-kely eran'izao tontolo izao, indrindra amin'izao noely izao. Ny fonay ane ho toerana iombonanay bebe kokoa aminao. Ry Jesosy Tompo, oky velona bebe kokoa ny mahazanak'Andriamanitra anay izahay. Engany izahay ahay mpanjaka ny famindrapo sy ny fifamelan-kely izay loharano sy fototra ny tena fiadana sy ny hafaliana izay hitondranay amin'ny asambara. Ampio izahay izoro amin'ny marina fa io ny maha-olona afaka anay. Masiny marireninay io, sambatra izahay manana anao. Ampianaro izahay amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Ahay andray an'i Jesosy, tantany izay ho eglizy miara-dalana, miombona makany amin'i Jesosy andray an-tanana ka zary tabernakla velona tahaka anao. Masindray Josefa, ray mpiaro ny eglizy eran-tany, lehilahy marina ianao ka mivavao anay mba ho marina koa ny fiainanay fa manjaka loatra ankehitriny ny vandy, ny lainga sy ny fitapitaka. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.